zavatra misy dia nanateraka audit zany dia tao anivon'ny mikasika ny logiciel informatique tetony sur le tena candidat numéro 13 mba ahafahana mijery hoe inona marina ny kajy tanteran'izany logiciel izany. Hatreto dia hita hoe maro miteboka mila renina ary indrindra ny outil de contrôle izany ny vérification mila apetraka eo anivon'ny validation sy ny correction an'ilay anomalie izay ary indrindra maro ihany koa ny documentation napetraky ny teo anivon'ny expert zany hoe tokony ho apetraka ao anatin'ilay logiciel ampelantanan'ny seni zany rehetra zany ankehitriny ary mino somatoky isika fa ho tanterahany seni zareo recommandation reo satria ahafahantsika mitondra fifidianana madio ary logiciel ekeny rehetra. Ny tena tianambara dia hoe logiciel io ihany fa io ihany koa ilay hoe 119 mpikambana zany hoe 70 mpikambana eo anivon'ny candidat tsirairay izay hipetraka amin'ny SRMV ary indrindra hipetraka eto anivon'ny seni zany hoe mijery sy manara-maso ny asa ataon'ireo rehetra mikirakira logiciel.